fa eo amin'ny baolina kitra zay ihany Poule des As kosa indray izy ity dia efa elany tsy niatrehan'ny Kosfa izany dingana manaraka izany amin'ny fidinan'ny tompon-dakany Madagasikara izany ka dia resany tamin'isa rono ohatra ny Asadema tamin'ny zoma teo ka anatafita ny ekipany Kosfa zany anampy ny Elgeco Plus solitenan'ny Ligue Analamanga eo amin'izay fidina ny tompon-dakany Madagasikara izay. L'équipe ny Kosfa no ekipa faharoa isolitenan'ny Ligue Analamanga amin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra anampy ny ekipa ny Elgeco Plus. Izy ireo tokoa mantsy no nibata ny larana voalohany tamin'ny Poule des As nalalana izany ekipa faharoa eto Analamanga izany. Nandritra ny andro fahatelo faran'ny Poule des As natao tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny alarobia tolakandro teo dia resiny miaramila tamin'isa rono ohatra ny ekipan'ny Asadema. Mariana fa niendrika famaranana mihitsy ity helalao ity. Soutenir la Magataka. Bien, si c'est bien. Vous te mettez à tes pélos. Des purs. Tu m'alignes, mais maman va te mettre ça. Ah, ça va bien, vieux. Il va regarder la tu vois. I Julien no nanokatra ny isa ho an'ny Kosfa teo minitra fahaenina amby roapolo rehefa nitsenany baolina navotsitra izo ampiandro tsatoka azo ny Asadema taorian'ny daka mandrivorivo nataony Nono. Indimby kosa no nanapaka tanteraka ny lalan'ny Asadema teo minitra fahatelo amby valopolo tamin'ny lalan'ny daka tsarapetraka avy eny amin'ny 17 metatra. Niady hatramin'ny farany ity lalao ity satria manandanja tamin'ny rotota ny fandehanana hiatrika izany fifaninanana nasionaly izany. Ady salamonja nefa dia efa ampy ho an'ny ekipa ny serana mpiara-manidina hibatana izany larana faharoa teto Analamanga izany. Ny taona 2024 moa no niatrika farany izany fiadinan'ny tompon-daka nasionaly izany ny ekipa ny Kosfa. Tratrarak'izany ny tanjona ho an'ny mpitantana sy ny mpanazatra ary ny mpilalao ao amin'ity ekipa ny Kosfa ity tamin'ity tompolalaovana 17 ity dia niverenana hifaninana ao anatin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly indray. Zay tokoa mantsy fa betsaka ny ezaka nataon'ireo mpitantana sy mpanazatra ary mpilalao hoentina manatratra izany tanjona goavana izany.